Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur notre chaîne TV, Dagu News TV. Notre journaliste est ravi de vous recevoir. N'oublie pas de mettre un j'aime et abonnez-vous. Merci. Miarabantsika jiaby ny tena inamanareo sokoka misy no hiaraka aminareo anio. Ny lohateny ho fakafakantsika anio dia ny hoe mioro ve ny ao andapa ao. Fa tokoa mantsy tato ato fa dia tsy azo hiainana intsony ny rivo politika eto Madagasikara. Ny eto an-drenivohitra ihany fa manerana ny Madagasikara. Raha tsy ilaza fa tsy ny zava-niseho tamin'ny Andriamatoa Roland Ratsifaka isika ao Toamasina hatramin'izao tokoa mantsy araky ny loharanom-baovao avy any an-toerana dia voahodidina mpitandro ny filaminana ny manodidina ny trano fonenany. Toy ireny olona hita amin'ny televisiona any ivelany ireny manao helika ireny Andriamatoa Roland Ratsifaka ka atao ilay antsoina hoe migadra ao amin'ny toera-fonenany sy arahy maso akaiky na assignation à résidence sous étroite surveillance. Ity solombavambahoaka ity anefa tsy olomelo tsy nandika lalàna ary manana ny zony hivezivezy malalaka toy ny olona rehetra. Ny fahotany fotsiny amin'izao fitondrana izao dia izy nikasa amorony olona ilahatra tao Toamasina ny sabotsy 12 janoary teo, izay fiarana kasainy hanoerana ny valim-pifidianana ho ben'ny tanàna tao Toamasina voalohany ka izy sy ny kandida Irmara no nifanandrina tamin'ny salan'isam-bony tao. Araky ny voka-pifidianana farany nivoaka nefa dia resy izy na nitoro sy nitondra porofo maro aza izy fa feno osoka ny fifidianana natao tao an-tampon-tanàna Betsimisaraka iny dia nolavi ny fitsarana rehefa nivoaka ny valim-pifidianana. Nitarika ny mpanaradia azy ny tena nidina an-dalambe noho izany okany izy tsara ambina amin'ny trano fonenana izao. Raha any amin'ny tany demokratika sy ny firenena efa mandroso no misy izao toe-javatra izao dia tena fahafahambaraka ny mpitondra sy ny mpitandro filaminana skandaly politika. Saingy aty Afrika moa no misy atsika. Aty amin'ilay firenena rambony amin'ny fahantsana le raha dia azo ny fitondrana tao sy ny mahamety azy amin'ny avokoa izay tiany atao tazonana ny toerana. Vao niseho farany teo ny tsy faneken'ny vahoaka tany lohan'ny lakaka ny valim-pifidianana tany. Mbola ny kandida Irmara ihany koa no nandresy. Vao ny alakamisy 13 janoary teo no nilahatra ny voaka tao Miandro Vazo tsekeny ny valim-pifidianana tao an-toerana izay mbola ny kandida mpandakana Irmara ihany koa no naharesy. Marihana fa tsy ny vahoaka no tarihan'ny mpanohitra ireto nidina an-dalambe tany lakaka sy Miandro Vazo ireny fa vahoaka miaro ny safidiny tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna iny. Tsy misy meno anefa ireny vahoaka ireny fa toy ny antso any anefitra ihany ny antso ataon'izy ireo. Vokany mialeo ny vahoaka amin'ireo mpitondra tsy misy zavatra tenainy intsony amin'izao fitondrana izao. Ka raha vao nisy pitika kely mondo iseho eto amin'ity firenena ity dia hiteraka afo ny joalajoala izany. Ao sarotra ny fitondrana amin'izao no hamono azy. Mahatsapy izany ny mpitondra ao andapa ao ka dia mandeha ny fanambatambazana etsiro. Vao tsy ela akory izay dia nomena mari-pakasitrahana ambony ireo manamboninahitra maro zandary sy miaramila. No ny asa vitany inona tokoa ireny ny asa vitan'izy ireto hoe foana ve ny dahalo, miena ve ny halatra sy ny vonon'olona etsiro, foana ny kidnapping, tsy atopo tsy ny valiny, mihany rongatra aza izany. Tsy izany mihitsy no antony nanomezana azy ireo somary-boninahitra izao fa hanambatambazana azy ireo tsy vadika amin'izao fitondrana izao. Raha miakatra grady tokoa mantsy dia miakatra karama izay. Ka raha tia sondrotratrany ianao dia manao ilay nanome anao izay fisondrotana izay. Fikokoa no manaboninahitra mony be kitana ao amin'ny filohalina sy ny zandary eo. Maro be tokoa saingy tsara toerana, tsara karama ary zalaka. Tsy hitanao akory raha mba hitanao ara dia asa be vozony be kibo mavety ry zala. Miorooro ny fitondrana ankehitriny hoy aho. Ka raha izao koa ny tafika sy ny zandary no mivady dia anjera izao fitondrana izao. Toy ny nahazo ny fitondrana Ravalomanana hainy ao andapa tsara izany ka dia notapena ny grary lohandohan'ny rehetra. Azo antsoina hoe nomena carte de fidélité ry zala ka tsy vadika aminy. Matoa miseho izao fanampenam-bava sy fanenjehana ny mpanohatra sy ny vahoaka mitaky ny zony izao ary izao fanambatambazana ny filohalin-dahy sy ny zandary izao dia miorooro marina ny ao andapa ao. Izay indray no azontsika ambara momba ity famakafakana ny lohatenim-baovao androany ity. Metsaka ny veloma vetivety indray toko.